Mamerina ny araba atoko lasy topoko vavy ary manasantsika anaraka ny vaovao atoandro ny televiziona malagasy izao atoandro izao. Nosalorana maro-boninahitra commandeur de l'ordre national Raoul nametraka izany ny ministre ny kolotsaina Miray Rakotomalala no toy ny ministre ny rano ny Erlanto Andriamahazo ary ny sekretera mpanjakana misahana ny filaminana anatiny organisme Rakotomianta Arzaka amin'izao ora itenenanay izao no iazo anatsirabe ny razana andrasana ao raal mialohan'ny itondrana azy any Ambatfinandrahana warantsika miaraka amin'ny riva Ravaonarivo sy Lucien Andriatso eto ny momba izay anio anatin'ny vaovaon-tsary anio alina fa andelo iverenatsika inandraisana azy tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena avy any Tomasina Omaly tamin'ny fitora sasany. Tamin'ny fito sy sasany ariva no nigiatona teto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny razany Topokla Raolina. Mpanakanto malaza maro eto anivon'ny no nitsenan'ny cortège ary ny batany razana niditra tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Izany rehetra izany moa dia narahany Iratsiniato. Namangy teto ny mpikambana teo anivon'ny gouvernementa no tarihan'ny ministra ny Rarahambahiny, ny ministra ny kolotsaina ary ny ministra ny fizahantany. Ito tamin'ny famangina izay nataony ny mpanakanto marobe ary teo ihany koa ny famangina izay nataony ny tarika mahaleo. Tetsin-dalana izany dia naneho fisaorana ombieniombieny na ireo tany Tomasina na ny teny andalana ary indrindraindrindra ireo izay tonga ny dodododo teto ny solontenan'ny fianakaviana izay niteny. Tsy noadinony ihany koa ny nakasitraka ny fitondram-panjakana eo anivo ny fahefana avy ny tetezamita sy ny manam-pahefana maro izay nandray ny andraikiny raha vonitranga izany vona izany. Rakotr'olona maro mpiondana sy mpakafy ny tarika mahaleo ny lapan'ny fanatanjahantena tamin'ity takariva ity ho fiaraha mioro farany amin'ny fianakavian-dra olona ao amin'ny tarika mahaleo. Fa nanana ny nampiavaka azy manokany Raoul tao anatin'ny tarika mahaleo na teo amin'ny feo na teo amin'ny fomba famoronan-kira na teo amin'ny karazan-kira nokaloina na ny fomba firesaka ihany koa mitahiry fahatsiarovana maharitra ho an'ny mpankafy ny tarika mahaleo ireny rehetra ireny araka ny tatitra hoentin'ny Bertrand Ranaivomanana Lantrabe Mananjara ary Ivony Soslay. Mia maizinizy zany sy tilay masoandro mia maizinany tany iovaovany toetrandro. Ny fomba fira tony sy milamina amin'ny feo ambany mitory fahamatorana no mampiavaka ny Raolina tato amin'ny tarika mahaleo. Mahazana ny ravetesiny no mamaky bantsilana ny tsirariny sy ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiainana andavanandro. Masa tao an-tsainy ny volana ilainy ny ankoatra izay tsy hainy. Misy banga be anankiray eo aminay zany. Indrindra fa izy koa sady mpamorona, ny mpihira, ny mpitendry zany. Ankoatra ny maha-artiste azy amin'ilay hoe mazokinay azy zay Raolina koa mahita lavitra be. Anisan'ny anjara toerana ngeza be ngamba hoe tonga amin'izao toerana zao zay. Maro ny olona nalahelo tamin'izao falasanan'izao kanefa nahatsiaro ihany koa ny zava-pitany Raolina tao amin'ny tarika. Azo atao hoe fahampangana tahaka ny nalasana ny Gaby koa ny nalasanany satria anisan'ny nanandratra avy izany atao hoe kolotsaina malagasy izany tarika mahaleo tsy teto toerana ihany fa nanerana izao tontolo izao. Raolina tavaraka tany Bucarest izy sy ny zandrika tany Romania dia ohatry mahatsiaro nahitako azy farany zao ny teny Nalamahitsy. Fahafantarako azy aloha izy ngamba ny zokiny indrindra amin'ny tarika mahaleo.